ivavaka isika rehetra to. Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masonao, misaotranao zahay amin'ity maraina ity raha mbola nofoazonao, narovanao nandritra ny alina ary omenao zao andro vaovao zay indray, andro fahaefatra amin'ity isa-taonany Toblebe Ankaramalaza zay ankalazana ny zobily 520 taona. Nanomboanao ny asa tamin'ny alalan'ny mpanompo vavinao teto amin'ity toerana ity, izay misy andraka manerana izao tontolo zao ankehitriny. Mangataka aminao zay satria na dia 520 taona aza no nanao izany asa izany dia mbola mahatsiaro zay fa tsy tanteraka. Mania sy mandrakariva manadino ny maha olombo antso anay no fidinao anatanteraka ny asanao amin'izay rehetra ataonay na amin'ny teny na amin'ny asa na amin'ny fihevitra. Dia mamindra fo mamelany elokainao apetraka fenao ampelantananao Jesosy ny andro sisa zay mbola omenao anay, ahatsiarovanay mandrakariva fa efa niantso anay ianao, anao zahay ka dia tano amin'ny tananao mahery satria tsy mahatananao ianao Jesosy, lay tompon'ny fiantsona no ampitoetra anay mandra-pahatonga anao andray anay ho any aminao. Matoky izany zahay fa dia miara lalana aminay mandrakariva atreo ny fotoana izay atao eto, indrindra andre ny teninao zahay dia ny fanamasona no angatanay ampitoetra izany teny izany ato ambavanay, izay olombelona mpanota ihany kanefa no fidinao omenao anjara amin'ity maraina ity. Ny fanahinao masina ihany koa no ialoha lalana omponay tsirairay avy andraisanay izany teny izany, hanisianay ny dianay ary indrindra hiverenanay mandrakariva eo amin'ny fiantsona izay niantsonao anay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany, saotra Tompo, amen. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra isika raha mbola mahazo ity fotoana ity, fotoana manokana satria ankalazantsika ny 520 taona ny Toblebe Ankaramalaza, iarahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra eto amin'ity fotoana ity. Faharoa manaraka izay dia miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tafahona somatsara eto indray. Misaotra sy mankasitraka ny komitin'ny Toblebe, ny Brofoibe Ankaramalaza izay nanome anjara ny tenanay amin'ity maraina ity, iresaka ity lohahevitra izay hampianarana eto ity, fampianarana fahatelo moa izy ity, fampianarana soratra masina izay mitondra ny lohahevitra hoe Jehova efa niantso ahy hatrany amboka. Alaina avy ao amin'ny Isaia 7:20 izay perikopa fototra amin'ity isa-taona 520 ity, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Ovakisika izany perikopa izany mialohany irosoantsika amin'ny resadresaka izay hatao eto. Isaia 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Toy izao no hivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: miano ahy ry nosy ary atongolany ny sofinareo ry firenena lavitra. Jehova efa niantso ahy hatrany amboka, hatry ny fony aho mbola tao akibon'ny neny no efa nankalazainy ny anarako, ary nataony tahaka ny sabatra maranitra ny vavako, tao amin'ny aloky ny tanany nanafenany ahy, ary nataony zanatsipika voalambolambo tsara aho, teo amin'ny trano zanatsipikany no nanafenany ahy. Ary hoy izy tamiko: mpanompoko ianao ry Israely eo, izay entiko mampiseho ny voninahitra. Fa hoy kosa aho: foana ny sasarako, zava-poana sinitsinina no nandaniako ny heriko, kanefa ao amin'ny Jehova ny rariny tokony ho ahy, ary ny vali ny asako dia ao amin'Andriamanitra. Ary ankehitriny hoy Jehova izay namorona ahy hatrany amboka ho mpanompony, hampodiana ny Jakoba ho ao aminy indray sy amrinan'ny Israely ho ao aminy, fa mahazo voninahitra eo mason'i Jehova aho, ary Andriamanitra no heriko.
eny hoy izy, mbola zavatra kely foana raha tonga mpanompoko hanandratra ny fireneny Jakoba ianao sy hampodiny Israely sisa voaro, fa omeko fanazavana ny jentilisa koa ianao, mba ho famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany. Amen. Jehova efa niantso ahy hatrany am-boka. Eto dia te hanontany kely isika, fa tsy mamaly isika fa ny tanana no sangana mamaly azy. Ankoatran'ireto ray aman-dreny, pastora eto aloha eto ireto sy ny teoloziana, mba sangano hoe ny tanana izay nandray ny fiantsoana na nahasapa fiantsoana. Sao ohatra tompo, iverinany sika rehefa any amin'ny farana. Resaka fiantsoana no resan'ity tenin'Andriamanitra eto ity. Ny boky n'Isaia araka nefa nampianarina teto hatramin'ny alatsinainy, izay heveriko fa efa masaka tsara omisika omaly, mbola namerina izany ny ray aman-dreny izay nampianatra teto, dia tsy dia iresaka lavabe, anao fitarihan-teny lavabe aho, fa misy zavatra tiako ampitaina ihany ho tsarovantsika mahakasika ny boky n'Isaia. Ny voalohany dia zao, anankiray amin'ireo boky faminaniana lehibe sy manandanja indrindra amin'ny soratra masina ny boky n'Isaia. Satria hitasika resahan'ny boky n'Isaia ny fitsarana, fanavotana, indrindra ny fanantenana mesianika. Ho an'ny mpanoratra azy dia na dia lazaina aza fa Isaia zanaky Amoza no mpanoratra azy. Isaia dia nanao ny asa faminaniany na ny mampaminany azy tao Jerosalema nandritra ny tapany faharoa tamin'ny taonjato fahavalo talohan'i Jesosy Kristy. Efa retsika teto zany. Dia zao, rehefa tena dinina ny boky n'Isaia manontolo, dia mizara telo lehibe amin'andritra ny vanim-potoana telo samy hafa, izany zavatra resahan'ny boky n'Isaia izany. Dia hoy ny mpampianatra teto hoe misy ny atao hoe Isaia voalohany, na ny proto Isaia izy ny voambolana teknika izay fampiasan'ireo teoloziana ilazana azy. Manomboka amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo, mirakitra ireo fampitandremana ny fanjakan'ny Joda amin'ny avonavona sy ny tsirariny manoloana ny fandrahonana nataon'ny Asirianina, sady manambara ny ahatongavan'ny mpanjaka iray izay ho avy amin'ny taranaky Davida. Ity fizarana voalohany ity no nosoratan'ny Amoza, Isaia zanaky Amoza. Ity toko voalohany ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo ity. Ny fizarana faharoa ilay antsointsika hoe Deutéro Isaia, na ny Isaia faharoa, manomboka eo amin'ny toko fahaefapolo ka hatramin'ny fahadimy amby dimapolo, izay ahitana an'ireo hafatra fampiononana ny zanak'Israely, fanambarana ny hofanafana ireo babo tany Babilôna, miresaka indrindra ny amin'ilay mpanompony Jehova na mpanompony Yahvé, Ebed Yahvé izy ny teny fototra, fa apiasa ny voambolana Jehova ihany aho eto, raha tany amin'ny salta dia napiasa ny Yahvé, satria indraindray manahirana ataonareo hoe lasa katolika ny doyen salta raha mampiasa ny Yahvé, fa ny teny fototra izay tokony ampiasa isika dia ny Yahvé. Fa tsy fantatra nahavitaiza ty Jehova ity, kanefa dia ho ampiasa isika ihany mba tsy hanahirana ny maro. Ny mpanompony Jehova na ny Ebed Yahvé isika izay aseho noho ilay mpanompo mijaly. Ity fizarana faharoa ity dia voasoratra nandritra ny vanim-potoana na tany amin'ny fahababoana Babilôniana ny zanak'Israely, izany hoe ny taonjato teo amin'ny fisasan'ny taonjato fahaenina talohan'i Jesosy Kristy zany, 500 sy 500 ka hatramin'ny 7 sy 500 teo eo. Ny fizarana farany dia ny toko faha-enina amby 50 ka hatramin'ny faha-enina amby 90, io ilay antsoina hoe Isaia fahatelo na ny trito Isaia, izay miresaka ny amin'ny zanak'Israely izay efa tafaverina avy any amin'ny fahababoana.
ny bokin'ny Isaia faharoa na ny Deutéro Isaia no anjarantsika eto. Izay lazay ny mpikaroka amin'ny testamenta taloha hoe bokin'ny fampiononana. Noho izy nosoratana araka ny efa nilazaina teo nandritra ny fahababoana tany Babilôna, vanim-potoana tena nahavery hevitra, nahakivy sy nahavery fanantenana ny zanak'Israely, ka nampisalasala azy ireo ny amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra. Raha veresika ny contexte nyty texte anjaratsika eto ity, dia ahita isika ny fijalian'ny zanak'Israely tany amin'ny fahababoana, nizaly satria lavitra ny taniny, sy nisy intsony ny tempoly izay noheverin'izy eo fa fanatrehan'Andriamanitra, fanatrehan'ny Yahvé na fanatrehan'i Jehova, izay nahatonga fahakiviana ho azy ireo, satria toa nilaozan'Andriamanitra izy. Izay no tao an-tsainy. Tao anatin'izany fahakiviana izany indrindra no nanomezan'Andriamanitra azy ireo tamin'ny alalan'ny mpaminany ny hafatra fampiononana sy nanomezan'ny fampanantenana fa mahatsiaro azy ireo ary hamonjy azy ireo Andriamanitra. Hitantsika eto amin'ity Isaia 7:7 ity ny filazan'ilay mpanompon'i Jehova fa izy dia voantso na nantsoin'Andriamanitra hatrany an-kibon-dreniny. Eto amin'ny 1:1 zany. Zany hoe misy zavatra efa azontsika raisina avy hatrany avy amin'izany andin-tsoratra masina izany, avy amin'izany filazana izany, fa ny fiantsoana ny olona anankiray dia tsy zavatra kisendrasendra eo amin'ny fiainana, fa efa voaomana hatrany an-kibon-dreniny. Ary miaraka amin'io fiantsoana io dia nomen'Andriamanitra, nomen Jehova teny sy hery hanatanterahana ny iraka ny antsoana sy nandrana azy izy. Amin'ny fanatanterahana zany iraka izany, na isy vokatra na tsia, dia nanana fahatokiana ity mpanompon'i Jehova ity, fa momba sy manome rariny ho azy Andriamanitra izay tsara sy hamaly azy. Asika amin'ny 1:4. Olana matetika hatreny olom-boantso izany, kanefa na inona na inona mitranga dia mahatoky amin'ny tenin'Andriamanitra. Eo amin'ny 5 sy 6 dia hitantsika ny votoatin'ny iraka sy ny anton'ny fiantsoana. Ny votoatin'ny iraka sy ny anton'ny fiantsoana, ny voalohany dia ny hampody indray ny zanak'Israely amin'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany, fa ao ihany koa ny fitaran' zany iraka izany tsy ho amin'ny zanak'Israely irery ihany, fa ataon'Andriamanitra ho tonga fahazavana ho an'ny firenena, mba hahatratra ny vazatany efatra ny famonjena. Eto dia hitantsika sahady ny filazana mialoha no fahatanterahany antsoina hoe mahamanerana izao tontolo izao ny famonjena na ny universalité ny salut, universalité du salut, tsy voatokana ho an'ny jiosy irery ihany. Hitantsika ny fahatanterahany zany ao amin'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana. Jereo ny asan'ny apôstôly 7:10, ny 7:7. Leo jerena ihany satria indraindray sao dia manao tsy anjery. Isaia, asan'ny apôstôly azafady 7:10, ny 7:7. Ny anaran'i Jesosy. Fa izao no nandinian'ny tompo anay, efa nanendry anao fahazavany jentilisa aho, mba ho famonjena hatrany amin'ny farantany ianao. Hitantsika fa ao anaty fonoteny eo ny Isaia 7:7, ny 9. Izay mandray izany ten'Andriamanitra izany ilazana ny asa fitorian'ny apôstôly any amin'ny jentilisa, maneho fa ho tonga amin'ny firenena rehetra ny famonjena. Raha fitinina zany ty periko-panjaratsika eto ity dia izao no azo mitinana ny hafatra pitainy. Andriamanitra miantso mpanompo hanangona na hamerina indray ny vahoaka nofidiny ary manitatra ny iraka ho any amin'izao tontolo izao hitondra ny famonjena sy ny fahazavana.
ny fiantsoana araka nolazaintsika teo zay no zavatra ho resantsika eto amin'ny fotoana tahaka izao matetika ray mandeha nahazo anjara fampianarana tany amin'ny KMSL dia zao ny fanontaniana napetrako hoe mbola ilaysika ve ny fampianarana soratra masina dia be zay fampianarana soratra masina izay fa izao aperitreritra ihany zavatra misy tsisy afaka amin'izay sika rehetrarehetra zao ny amin'ny ataosika manahoana ny fiatraikan'ilay fampianarana soratra masina eto resaka fiantsoana no resansika tsy hanao kory mahakasika ny fiantsoana aho fa raha any amin'ny seminaire any amin'ny STPL no ampianarana ity semestre anankiray ny iresahana an'izany fiantsoana izany any amin'ny taona voalohany fa resaka ny fiantsoana araka ity boky Isaia 7:7 ity raha tany amin'ny seminaire tsika debe fantatr'ireo pastora sy teolozianareo misy ny karazana hoe fiantsoana mivantana tsy mivantana sy ny sisa fa io na mivantana na tsy mivantana ny fitambarany ivony dia ity zavatra resahany Isaia 7:7 ity ao amin'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra ny fiantsoana izay ny zavatra hitasika eto mazava izany Andriamanitra no miantso ny olona hanao inona hanatanteraka ny iraka izay efa nomaniny andrana azy efa voalahatra hatrany akiboneny zany hoy ny boky Isaia eto zany hoe hatrany amboka raha jerentsika ny perikopeto dia misy zavatra efatra no resahany manodidina izany fiantsoana izany ny andohan'ny fiantsoana hatrany kibony reny hoy izy hatrany kibony neny raha miteny hoe kibony reny ny soratra masina na ny kolotsaina jiosy amin'ny ankapobeny dia tsy midika fotsiny hoe toerana arabatana izay fantatsika itoerany zaza itombohan'ny zaza mialohan'ny atongavana eto amin'ity zao tontolo izao ity izany kibony reny zany fa maneho ny fotoana miafina indrindra amin'ny fiainany olombelona anankiray ary tsy misy olombelona mahita azy marina amin'izao androntsika zao dia misy ny ina moa le ataonareo rehefa manao échographie sy ny sisa zary ihany fa tsy misy olombelona mahita izany fotoana miafina indrindra amin'ny fiainana izany kanefa Andriamanitra kosa dia efa mahita izany raha milaza Isaia eto fa niantso azy Jehovah hatrany amboka dia midika izany fa talohan'ny fisiany dia efa voahomana voapetraka mialohan'ny fisiany na hatongavana olombelona ny fiantsoana azy izany hoe tsy miankina aminy na tsy miankina amin'ny ilay antsoina ny fiantsoana fa miankina amin'ilay mpiantso tsy hoe satria olona miavaka izy ahoana moa ny ahafantarana miavaka izy ao akibony reniny ao Andriamanitra irery mahafantatra an'izany tsy hoe olona miavaka izy na olon-kendry izy izay no niantsoan'Andriamanitra azy fa Andriamanitra miantso azy satria izay no tiany manafoana ny hevitra izay matetika mahazo ny olona maro ity satria mendrika aho satria hendry aho satria noho ny zava-bitako no nahavoantso aho ho amin'ity asa fanompoana ity raha mijery ny soratra masina isika dia mazava zany Andriamanitra irery ihany no tompon'izany fiantsoana izany izay tiany antsoina no antsoina ohatra raha mijery tsika ny Genesis 2:20 Andriamanitra niantsoany Abrahama hiala tany amin'ny tany nonenany hankany amin'izay tany nomeny azy hitoerana dia tahaka izany koa ao amin'ny Exodus 3:7 izay niantsoan'Andriamanitra ny Mosesy avy tao amin'ny roy meminy rehetra raha niandry ny ondry ny rafozany Mosesy tatsika izany dia ao amin'ny testamenta vaovao ao amin'ny filazantsara hoy Jesosy zao na 5:5
Tsy ianareo no nifidy aho fa izaho no nifidy anareo hoy Jesosy. Noho izany tsy misy idirantsika ny fifidianana antsika na ny fiantsoana antsika ho amin'ny raha masina izay hanompoantsika ny tompo amin'izao androntsika izao. Ka raha ny soratra masina no jerentsika na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao dia mazava fa Andriamanitra ny tompon'ny fiantsoana, ary tsy misy na iza afaka mibaiko azy amin'izay teny antsoina. Izy ilay miantso no mametraka ny fotoana ny fomba iantsoan'ny olona iray, ka amin'izany na dia olombelona malemy no mampanota azy aza ilay nahazo fiantsoana, dia izy Andriamanitra ilay miantso no manome sy manafiry azy ahafahany anatanteraka ny iraka izay niantsony azy. Efa fantany sy nofidiny ny mpanompony talohan'ny nahaterahana. Ao amin'ny Jeremia toko voalohany azy izay novakitsika teo, dia hitasika tsara fa mihoatra lavitra noho izay lazain'ny mpaminany eto ny zavatra hitasika ao ny amin'ny fiantsoanan'i Jeremia. Satria ato amin'ny Isaia toko 7:7 dia lazainy fa fony mbola tao akiboneny. Fa ao amin'ny Jeremia toko voalohany ny 1:5 dia hitasika fa ahoana ny filazan'i Jehovah azy eo, hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany akibo no efa fantatra, ary hatry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa nao matsindro sy nitondraiko mpaminano amin'ny firenena. Ny teny fototra izay ampiasain'ny baiboly protestanta ka nadikany amin'ny teny hoe efa fantatro, ny teny hebreo hoe iada, dia tsy midika fahafantarana araka izay eritreretasika azy hoe fantatro rakoto, fantatro rabe. Mialatsiny amin'ny anarana raha sendra misy izany anaranao izany. Tsy midika fahafantarana fahalalana rasaina fotsiny ihany, fa manambara fifandraisana akaiky sy lalina amin'ilay lazainy hoe efa fantatro. Izay no ambaran'izany teny izany. Ny olona voahanto na nahazo fiantsoana araka izany dia olona efa nasiana marika miavaka mba ho mpanompo anatanteraka ny asa manokana. Misy tantara tahaka an'izao lazainy olona ty fa za tsy nanatrika azy. Misy tanora maromaro nanatona ny ray aman-dreny, dia tonga tamin'ity anankiray ty izy dia zao nataony. Ianao manolora teny ianao fa aza miandrin'i Jesosy iantso anao. Fa tsy iantso anao mihitsy Jesosy. Inona no nahatsiarovako azy ilay hoe ny olona voantso na nahazo fiantsoana dia olona efa nasiana marika miavaka mba ho mpanompo anatanteraka ny asa manokana. Dia eo atesarika saitsika. Mananjara ianao raha ohatra ka ao anatin'izany olom-boantso izany. Izany olona nahazo fiantsoana izany. Tsy hoe nofidiny ilay olona, tsy hoe nofidiny isika. Satria olona niavaka araka ny efa nolazaina teo, na nahavita asa miavaka mihoatra noho ny hafa, fa nofidiny ka noho ny fifidianana antsika no mahatonga ilay olona, mahatonga antsika hazo fiantsoana, afaka manatanteraka ny asa fa tsy noho ny famendrehan'ilay voantso. Ao koa tsarovatsika mandrakariva izany. Efa fantan'Andriamanitra fa tsy misy olombelona afaka manana hery hanatosa izany raha tsy izy Andriamanitra no miantso azy. Iza moa isika? Isika dia olombelona mpanao inona? Mpanota, malemy. Kanefa ao anatin'izany fahalemena mahampanota antsika izany dia efa fantany talohany nahaterantsika fa amin'ny fa na dia olombelona mpanota azy isika dia tsy maintsy tanteraka ny fiantsoana antsika. Ka na ao ny fahalemenao, na olomeloka ianao, na eo ambany fahatezerana mandrakariva ianao, dia nifidy ianao izy. Nifidy ianao izy. Izany no manafaka ny tahotra sy mampitony fo ny olona nahazo fiantsoana manoloana ny antso izay niantsoan'Andriamanitra azy. Satria nahoana? Tsy miankina amin'ny fiheverantsika, tsy miankina amin'ny toetra sika ilay fiantsoana, fa miankina amin'ilay niantso antsika izay manome hery antsika, mandio atsika amin'izany fahotana izany ka ahafahantsika
mandranateraka ny asa. Ny mahampanompo voantso araka izany dia tsy maintsy miaraka amin'ny fiankinana amin'ny fahatoken'ilay nifidy antsika izany antso izany. Tsy hoe miantso fotsiny Andriamanitra. Fa rehefa jerentsika ny andinin'ny faharoa, hitasika araka mivolaza teo hoe hatrany raha mbola tany kibon-dreniny dia efa nisy fanomanana ilay mpanompo. Zany hoe nofanina efa voafana voakarakara sahady, fanofanana izay metoy mandritra ny androm-piainana, karakarainy ny mpanompony ahafahany mampita ny hafatra izay nirahany azy. Ny vava, ty moa manahirana no miteny an'ity. Misy ny faritra sasany fady ny miteny an'izany hoe ny vava izany. Fa dia soratra masina moa ny teny azy eto dia horesansika ihany. Ny fitaovana entina mampita na manambara ny hafatra izay nanirahana n'ilay olom-boantso dia ny vava. Voaomana hatrany an-kibon-dreniny hatramity ny vavan'izay olom-boantso. Ho tonga maranitra tahaka ny sabatra. Fatatsika amin'ny iny fitaovana iny ilay hoe zana-tsipika. Zana-tsipika dia tsy misy zana-tsipika hoe hazo mibilobiloka no zana-tsipika. Fa tsy maintsy mifidy izay hazo mahisy tsara. Ary na dia ataontsika hoe ratsan-kazo somary misy mivilana kely dia tsy maintsy atao izay hampahisy azy. Hazo voafantina tsara zany, ratsan-kazo voafantina tsara, nandalo fikarakarana, hazo anantoka fa mahisy tsara izay no atao hoe zana-tsipika. Ahafahana hatratra ny tanjona izay kendrena ho tratrarina. Tahaka izany ny olona nantsoina voantso. Ny fikendrena sy ny tanjon'ny fiantsoana. Inona moa ny antony antsoan'Andriamanitra ny olona anankiray? Nomteto isika dia hiverina amin'ilay fanontaniana napetrako tary aloha nanangananareo tanana teo. Ny antony hitasika eto amin'ny andinin'ny fahatelo sy fahadimy. Voalohany dia hoe hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny hoe manome voninahitra an'Andriamanitra dia tsy fombafomba ivelany fotsiny ihany, fa amin'ny fiainan'ilay olom-boantso manontolo. Hita eo amin'ny asa fanompoany zany, izay tsy maintsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ilay ny antso sy ny fidy azy. Rehefa manao ny asa izay nankinina taminy ny mpanompo, ny antsoana azy dia toy ny fitaratra maneho ny toetra, ny fahendrena ary ny herin'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao. Dia nanangatalina isika teo hoe nandray ny fiantsoana. Dia samy miondrika manginao mandinika tsara hoe eo amin'izay ataontsika. Eny hatramin'ny tena koa. Tsisy afaka mitiana iray azo. Manome voninahitra an'Andriamanitra ve? Maha-olom-boantso antsika. Ny zavatra mahavariana, zavatra hita dia ity, na dia tonga aty amin'ny tomby azy. Dia mbola tsy visy ireo izay takorisika ianao taony rehefa visibisika. Zereo moa ihany. Zereo ny volony. Mivilana ny sorotra amin'ny volony. Ny akanjony mivadika ny tahaka an'izao. Izay ve no antondianao aty? Zavatra misy zany. Ny faharoa dia izao, hamerina ny olon'Andriamanitra ho eo aminy. Hitasika amin'ny andinin'ny fahatelo sy fahefatra. Asa lehibe voatendry ataon'ny mpanompo nantsoina izany. Fampiraisana indray, famerenana indray ny olona ho eo amin'Andriamanitra. Ny mpanompo voantso dia hapody indray zanak'Israely araka ny hitasika eto ho amin'Andriamanitra. Maneho zany fa ny fanompoana izay ny antsoina sy ny fidianana dia manana endrika ho fanelanelana. Manelanelana, mamerina indray ny zanak'Israely ho eo amin'Andriamanitra. Hitondra famonjena ho azy. Eto no ahitasika fa ny mpanompo izay resahana eto. Araka ny resahana hatramin'ny alatsinainy omaly dia manondro an Jesosy sy ny asany dia ny fampihavanana nataony teo amin'ny azo fijaliana
nampiavana indray ny olona tamin'Andriamanitra. Rehefa nivily lalana ny zanak'Israely dia natsoina ny mpanompo hitarika azy hiverina amin'ny fanekena sy ny finoana an'Andriamanitra. Tsy famerenana ara-batana fosiny ihany zany, fa famerenana ny fosiny saina ho amin'ilay Andriamanitra velona. Dia izao eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity ihany dia efa ahitsiny mpaminany sahady ny fiheverana teo amin'ny Jiosy. Izay nieritreritra fa ny famonjena dia ho an'ny Jiosy ihany. Eto amin'ny 15 voalazany hoe hanangona sy hamerina indray ny Israely ho amin'ny Jehova no antony antsoina ity mpanompo ity. Kanefa hitantsika amin'ny 19 ny fitarany zany tsy ho ao amin'ny Jiosy ihany, tsy voafetra ho an'ny zanak'Israely rery ihany zany, ho an'ny jentilisa ihany koa, ho an'ny firenena rehetra hatrany amin'ny farany tany. Manana anjara amin'izany sika. Ka hatramin'ny andron'ny Isaia zany, hatramin'ny andron'ny mpaminany izay manoratra eto, no efa nahitsin' Jehova ny fihevitrireo Jiosy fa azy ireo rery ihany, Andriamanitra izy ireo rery ihany Jehova. Fa eto dia ambarany fa Andriamanitra ny firenena rehetra ihany koa izy, mpamonjy ny firenena rehetra izy. Ny famonjena atolony dia ho an'izao tontolo izao. Raha mijery zany isika dia fanamafisana ny fanambarana izay nataon'i Jehova tamin'ny Abrahama tamin'ny fotoana ny antsoany azy zany, ka nilazany hoe ary hita izay manisy soanao aho, fahanozona izay manozona anao, ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Any amin'ny Genesis 20:7. Tsy hoe hitahiana ny firenena rehetra, ny zanak'Israely rehetra ihany, na ny taranaka ao rehetra, fa ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Amin'izao androntsika izao, manao ahoana ny fiantsoan'Andriamanitra ny mpanompony sy ny antony fiantsoany azy ankehitriny. Araka ny hitantsika hatramin'izao dia Jehova Andriamanitra no miantso sy mifidy ny olona hanompo ary maniraka azy hanao ny asany. Resany ray aman-drenina mpianatra teto omaly fa ny bokin'ny fizarana faharoa amin'ny bokin'ny Isaia na ny Deutéro Isaia dia sokajiany mpandinika ho filazantsara fahadimy. Nahoana moa lazainy hoe filazantsara fahadimy ity boky ny Deutéro Isaia ity? Ny antony dia zao, no ny hafatra nampitondraina ny mpaminany ao anatiny izay manambara betsaka ny amin'i Jesosy, ary anisan'izany ity perikopan-jarasika ity, izay miresaka ny fiantsoana ilay mpanompon'i Jehova, izay natsoina hamerina indray ny zanak'Israely ho fanazavana ny jentilisa, ho famonjena hatrany amin'ny farany tany. Tsy ao amin'ny bokin'ny Isaia ihany no ahitana an'ity fiantsoana hatrany an-kibon'ny reny ity, na fiantsoana hatrany am-boaka ity, fa hita manerana ny soratra masina manontolo io. Ny Jeremia 1:5 izay fanresansika teo. Ao amin'ny Galatiana 1:5 Paoly apôstôly dia miresaka an'io ihany koa ny amin'ny fiantsoana azy. Izao ny voalaza ao amin'ny Galatiana 1:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha sitrak'Andriamanitra izay nanokana ahy hatrany an-kibon'ny neny ny niantso ahy tamin'ny fahasoavana. Ao indray ilay hatrany an-kibon'ny neny. Ireo rehetra ireo dia manamafy sy manasongadina amin'ny filazantsika teo fa ny fiantsoana dia avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny safidy ny fikasany mialoha. Manomana ny olona izay antsoany mialoha izy, tonga ny vavan'ilay mpanompo toy ny sabatra maranitra sy toy ny zana-spika voafatina tsara. Ao amin'ny filazantsara efatra dia averimberin'i Jesosy Kristy ny antony, ny amin'ny antony izay nanirahany ray azy. Ajeresika ohatra ny Matthieu 5:20, 7:20. Izao no lazain'i Jesosy ao. Sy nirahana aho afa-tsy ho amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely, tenin'i Jesosy ao. Fa Jesosy Kristy ihany koa no miteny
ao amin'ny filazantsara araka an'izao na toko fahatelo andininy fahenina ambin'ny folo izay lanitsika sy anjera. Inona ny voalaza ao? Nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, tsy taranak'Israely ny onivery amin'ny Israely tsony, fa izay rehetra mino azy dia hanana fiainana mandrakizay. Zavatra tsy ediekevitra ry azo antoka hatramin'izao andro ankehitriny izao. Ry havana dia ny maha tompon'ny fiantsonan'Andriamanitra. Miantso ny olona izay nofidiny manokana ho amin'ny asa izay andrahany azy Andriamanitra. Mandray anjara amin'izany fiantsoana izany ireo persona telo ao amin'ny Trinité. Fantatsika izany persona telo ao amin'ny Trinité izany. Amin'ny alalan'ny fifidianany, araka ny hitasika tao amin'ny Jaona toko 10:15 teo izay nilazany Jesosy fa tsy ianareo no nifidy azy fa izaho no nifidy anareo. Ny fahafantarana izany dia azo heverina fa anisan'ny hatsapany izay olombo antso rehetra ny antony sy ny fototsy ny fiantsoana azy. Anisan'ny fanontaniana mipetraka matetika koa mantsy ankehitriny rehefa mba mijery ao amin'ny ireo tambazotra serasera samy hafa isika. Dia anisan'ny fanontaniana be mpametraka ao ny amin'ny fiantsoana sy ny maha olombo antso. Izao ny fanontaniana hita matetika. Tena antso na fiantsoana tokoa ve no mahatonga ny olona miazakazaka hanao mpiandra, na hiomanao mpiandra, na handeha hiazakazaka ho any amin'ny seminaire, hanao pastora, hianatra ho teoloziana. Sy izay ny fanontaniana hitasika eo, ary dia mahavaivay mihitsy ny valiteny omesika ao. Isika ihany anie no mamaly azy ao fa tsy raha olo hafa. Satria mba manaraka ao ihany aho mijery ao indraindray. Betsaka ny valiteny. Fa izao no zavatra otsingaiko, izao ny valiteny izay tena mahalasa saina ary tokony hampandiny tena asika tsirairay avy. Efa sy ohatra ny taloha isony, ty moa zany dia zahay pastora ny tena voaresaka amin'ity. Dia rehefa miresaka an'ity dia mahita andraigny dia manontany ny mpianatra rehefa mampianatra misaly inona ny tokony ataonareo manoloana n'ity fanakianana ity. Dia samy miresaka ny mpianatra fa zaho no avaliko azy hoe mandiny tena. Manana an'izay hoe samy nantsoina roa avy eto. Tena nantsoina isika ny tonga eto, samy voantso. Na iza izy na iza. Ka izao ilay fandinian-tena izay tsy maintsy ataosika. Mandray ny tenin'ny Paoly apôstôly. Ahoana ny Paoly apôstôly ao amin'ny Korintiana 2:9-20 ovakisika io. Ovakisika amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny voalazan'ny Paoly apôstôly ao. Fa hevery ny fiantsonanareo rahalahy sy ranabavy. Ataoko anaty teny ilay ranabavy. Fa tsy firy ny olon-kendry araka ny nofo, tsy firy ny olona mahery, tsy firy no avorazana, fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidin'Andriamanitra hampahamenatra ny hendry. Ary ny malemy amin'izao tontolo izao no nofidin'Andriamanitra hampahamenatra ny mahery. Ary ny ivarazana amin'izao tontolo izao, tsy izay fanevatevana no nofidin'Andriamanitra, dia ny atao tsy misy aza, mba hahafoana ny misy, mba tsy hisy nofo hahazo mirehareha eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Dia azontsika amin'izay hoe iza no nantsoin'Andriamanitra? Iza ianao? Ny adala amin'izao tontolo izao. Amin'ity isa-taona ity dia sady fankalazana 520 taona nanomboa ny asa lehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony, mama volavana Germaine. Ry havana ny afatra izay ampitaina amintsika dia tsotra ihany. Ny ahatsiarovantsika mandrakariva, iverenatsika amin'ny fiantsoanatsika. Aoka ho tsarovantsika mandrakariva ireto zavatra manaraka ireto. Efa hamaraparana azy aho. Fantaro ny fiantsoana sy ny mahizy anao ao amin'i Jesosy Kristy. Fantaro.
tahaka ilay mpanompon Jehova voalaza eto ambony Isaia, izay tanteraka atao amin'i Jesosy Kristy. Isika rehetra zao na tsaroanao na tsy tsaroanao dia efa nantsoina hoy ny voalazako teo, nantsoina hatrany am-boka ho mpanompo. Tsy midika izany fa ny iraka izay manana iraka mitovy amin'i Jesosy Kristy isika, fa ny iraka izay efa tanteraky Jesosy Kristy dia efa tanteraka ary tsy miverina intsony izany. Fa ianao isika izay nantsoina dia ny hanohy izany iraka lehibe izany izay nomeny Jesosy ny mpianany sy ny fiangonana ao Mateo 7:1-20 samy voantso zanak'Andriamanitra isika hiaina ny fiainana masina araka lazain'ny Paoly apôstôly ao amin'ny Efesianina 2:1-5 hoe araka ny nifidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao, fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy siny eo anatrehany isika. Ho masina sady tsy misy siny eo anatrehany isika. Raha ny natiorasika amin'ny maha olombelona asika, sarotra zany. Fa rehefa ao amin'i Jesosy Kristy isika ka mifikitra aminy dia tena ho tanteraka tokoa izany fahamasinana sy fisiany tsiny izany. Izany indrindra no hitaomana antsika hoe andao hiverina amin'ny fiantsoana. Ravana malala, andao hiverina amin'ny fiantsoana. Misy fakapanahy roa lehibe izay matetika mahazo antsika manoloana ny fiantsoana antsika. Ny voalohany dia ao ireo izay milaza sy mieritreritra fa tena masina sy madio izy raha miohatra amin'ny namany, izany hoe manana fahatanterahana, tanteraka. Betsaka no manana izany eritreritra izany. Ny faharoa indray dia ireo izay mieritreritra fa sy ao ambanin'ny lalàna intsony izy fa ao ambanin'ny fahasoavana. Ka izay rehetra ataony na inona dia mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra aza dia tsy mampaninona azy zany. Tsy visy koa no manana izany fotom-pisainana izany. Fa izao no tsara ho tadiditsika. Na ny voalohany, na ny faharoa dia samy fanaovana tsinotsinona ny azo fijalian'i Jesosy Kristy ka tsy maintsy hibebahantsika ao anatrehany izany. Samy mpanota hoe tsy misy marina na teray azo samy mpanota izy rehetra. Izao nao ka ho tsarovantsika. Ny tena mahizy azy antsika, ny mahizy azy ianao dia ny maha olona tian'Andriamanitra anao no fidiny ary natsoiny miombona aminy na dia olombelona mpanota azy ianao. Fitiavana ane zany. Misy hira izay ihany efa nanafarako ny Adiamanjanako teo rehefa tonga ny fotoana ka laso aho. Marina hoe tsy haren'ilay hira fa misy hira tiako indrindra zay hoe ry sakaizan'ny mpanota, fantatrao ny zanakao. Saiko na hainareo zay hira zay. Sakaizan'ny mpanota izy fa izao mankahala ny ota. Zay no tokony ho sarovantsika mandrakariva ka tsy fikiratsika amin'izany ota izany. Ka tsarovy mandrakariva fa tian'Andriamanitra ianao, mpanota voavela heloka ianao ary voantsony. Rehefa manana izany fomba fijery izany ianao dia hiova ny fomba andraisanao ny manodidina anao. Ho tanteraka ao ny iraka izay nanirahana anao, sy hifanilika na hifanenjika fa hifamela, hifampitatana, hifanolotanana hanatanteraka ny iraka izay nantsoin'Andriamanitra antsika. Ny faharoa dia ity, ny faharetana amin'ny fanompoana na dia aza ny fahakiviana. Ny mpanompon'i Jehova izay hitantsika eto amin'ity Isaia 7:1-4 ity dia ahitantsika taratra fahakiviana ihany. Foana ny sasarako izy, zava-poana sinotsinona nandaniako ny heriko. Kanefa ao amin'i Jehova ny rary ny tokony ho ahy ary ny valin'ny asako dia ao amin'Andriamanitra. Maro ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao no mahatsapa fahakiviana ary rana indraindray. Kanefa toky lehibe
ny teny nambaran'ity mpanokony Jehova ity amin'ny azo ny antoka fa ao amin'ny Jehova ny valiny asany. Ndika izany fa tsy verimaina anao vinana vena eo an-Andriamanitra ny asa atao ho azy. Na dia tsy hita eo ny hoe ho aza ny vokatra izany asa izany. Rehefa kivy isika, rehefa kivy ianao eo amin'ny asa fanompoana, ny antsoana anao na aiza dia tsarovy mandrakariva fa ny fahatokena sy ny fankatoavana ny sarobidy indrindra eo anatrehan'Andriamanitra. Omaly mary nalahelo kely aho. Nisy niantso ahy. Nisy namana anankiray tsy ho tononoko hoe avy aiza nomeny sonodam-paritany ny fanendrena dia nodorany ilay fanendrena azy. Mahasiaro ny nakivy ahy dia mahasiaro fa na ohatra ny rano natondraka amin'ny volony gisa ihany ny fampianarana natao omena azy. Izao manko no nampitaiko amin'ireo mpianatra ireo be dia be izy ato. Misy mbola amperim-pianarana, misy nefa any am-perinasa. Manoloana ny fiantsoana, ny fanirahan'ny fiangonana. Rehefa mahazo fanendrena, taratasy fanendrena ianao dia izao no antanio na dia tsy metimety aminao za antanio ny ray aman-dreny folohany sonodam-paritany hoe misy rivotra ve any. Fantan'ireo mpianatra ireo zany. Misy rivotra ve any, fa raha misy rivotra any dia velona ianao. Ampalahelo zany. Aiza ny fahatokiana, aiza ny fankatoavana eo anatrehan'Andriamanitra manoloana izany. Izay takena amintsika manoloana izany dia izao. Ny orina tsara hazoto amin'ny fanaovana ny asa, naiza izay ny antsoina antsika. Ny olombelona mety mieritreritra hoe alefako ary izy dia amin'izay ho sahirana any, ho maty sy ny sisa, ho vonoina sy ny ohatran'izany, fa Jesosy manana ny hevitra heverana ianao, mahatoky io teniny io. Dia mety misy eritreritra ny mpianatra rehefa za miresaka ka ianao moa efa doyen salle tanao zao tsy miala eto fianarana edy dia tsy misy ny maha doyen salle sy ny maha-mpampianatra izy ity fa ny fiantsoana naiza ny zava-dehibe dia ny fahatokiana ilay ny antso sy maniraka anao. Io ny takena amintsika, hiorina tsara azoto amin'ny fanaovana ny asa araka ny voalazan'ny Paoly apôstôly ihany eo amin'ny Korintiana voalohany toko 5:10 andininy 7:50. Ko amin'izany rahalahy malalako dia miorena tsara, aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikalezanareo aina ao amin'ny tompo. Ny fahatelo dia izanonao aoko ho fahazavana ho an'ny firenena sy ny manodidina isika. Ny mpanompony Jehova araka ny hitasika eto amin'ny 9:9 amin'ny Isaia 7:7 ity dia voalaza fa fanazavana ny jentilisa tonga famonjena hatrany amin'ny farany tany. Amin'ny maha-kristianina antsika dia tsy vahiny amintsika izany ary anisan'ny tena Andriamanitra lantsika tsy anjery azy izy io. Raha anontany aho aiza no ahitana an'ity andiny soratra masina ity, andalan-tsoratra masina ity hoe Jesosy no miteny an'ity hianareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Dia ho maro ny ahafantatra azy hoe ao amin'ny Mateo toko 5 zay 4:40. Nantsoina isika aneo sy hitondra ny fahazavan'i Kristy eo amin'izao tontolo izao. Tsy voatery idika hoe handeha hanao asa misioana any amin'ny tany lavitra ianao vao hoe maneho ny fahazavan'izao tontolo izao. Mbola besaka ny manodidina atsika, besaka ny manodidina anao, ny antsoana anao, fa manao hoana ny fanatanteranao izany, fiantsoana izany. Mbola mitoetra ao anatin'ny aizina manazava azy ireo ve isika? Mamperitreritra ihany ny amaly hoe eny tompoko fa ny azoko lazaina dia izao hoe mamerina antsika ho ao amin'ny fiantsoana ahatonga antsika ho tena fahazavana tokoa manodidina antsika. Satria izany zavatra tsy maintsy takina amintsika, hitoetra ao anatin'ny ao amin'ny fahazavana hanazava ireo izay ao anatin'ny maizina
amin'ny alalan'ny fanambarana aminy ny sitrapon'Andriamanitra izay asehontsika amin'ny alalan'ny fomba fitenitsika, ny fihesika, indrindra ny fitondrantenantsika, ny fitondrantenantsika. Hoy Jesosy ao amin'ny Mateo 5:5-6, aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba ahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny rainareo izay ny an-danitra. Dia hoy aho tany am-piandohana, tsangano ny tanan'izay nandray fiantsonana na andre fiantsoana. Dia nanangan-tanana aby isika. Ry havana malala, tsika isendrasendra na olom-bo antso anao, tsika isendrasendra na olom-bo antso asika, fa tao anaty ary ao anaty ny drafitr'Andriamanitra, fikasan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany izany. Tahaka ilay mpanompo ny Jehova izay nantsoina sy nohamasinina mialoha mba hanatanteraka ny iraka anakin'Andriamanitra taminy, dia tahaka izany koa isika. Nantsoin'Andriamanitra hiaina ho azy sy hanompo azy amin'ny toerana nametrany isika. Aoka hiverina amin'izany fiantsoana izany. Atsiaro mandrakariva fa olom-bo antso isika. Hitondra ny fanatanterantsika amin'ny fanatanterana izany fiantsoana izany eo anatrehan'ny lay anankiray izay nihantona teo ambony hazo fijalia namonjy antsika, manolotra ny tanany mandrakariva. Hitondra antsika eo am-panatanterana izany iraka lehibe izany. Ka na dia misy aza ny fahakiviana, ny faharerahana ary ny fotoana izay toa sy ahitana vokatra amin'izay ezaka rehetra atao, dia mampahery antsika ny tenin'Andriamanitra fa tsy verimaina ny fanompoana atao amin'ny Jesosy Tompo. Farany ny fiantsoanantsika dia tsy natao ho an'ny tombotsoantsika irery, fa mba hahatonga antsika ho fahazavana eo amin'ny fianakaviana, ny fiangonana, ny fiarahamonina ary ny firenena, ka hasarika olona anatona izany fahazavana izany dia ny fahazavan'i Jesosy Kristy izay ao anatsika. Amin'ny alalan'ny teny, ny fiainana ary ny asa ataosika no ahafahan'ny olona mahita ny voninahitr'Andriamanitra ka andraisan'ny famonjena ihany koa. Mety handalo tafio-drivotra mafy isika malohana izany fiantsoana izany, fa na dia misy azy izany dia aoka ho mahatoky. Fa ilay niantso anao no efa nanome toky fa miaraka aminao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Mampahery antsika ny teny nomeny Paoly apôstôly nyity tovolahy anankiray nandray ny fiantsoana ity. Ao amin'ny Timoty 2:4-5 toko 4:4-5 azafady. Izao no lazain'ny Paoly amin'ity tovolahy ity izay nandray ny fiantsoana. Fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanompoanao. Dia izany no irariana sy irina hiainantsika olom-bo antso amin'izao ankalazantsika ny taona jobily 520 ny WP-akaramalaza izao. Ivavaka isika. Saotra Jesosy satria amin'ny fotoana rehetra ianao dia tsy misatra mampahasiaro anay ny maha olom-bo antso anay. Fa izahay no mania se mandrakariva, minia manao tsinotsinona izany fiantsoana izany. Dia mangataka aminao ry zahay. Mamindrafo aminay mamelany helokay ianao. Ataovy mahatoky amin'izany zara fanompoana ny antsoanao anay izany. Tsirairay avy izahay. Hanatanteraka ny iraka izay andrahanao, izay azonay antoka fa iarahanao miasa aminay, araka ny teninao hoe momba anay mandrakariva ianao mba raha-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia mametraka feno ampelantananao ny asan'ny fifoazana eto anivon'ny fiangonana Luterana Malagasy, eto anivon'ny ity firenena ity. Tsisy miafina aminao ny fahamaizinana izay mananontany, kanefa matoky izahay fa tsisy haresy ny fahazavana izay ao aminao, fa ianao ny tompony teny farany. Miangatahanay dia niaretanay hatramin'ny fahafatesana, amin'ny fahatokenanao sy ny fanompoananao. Mamindrafo aminay fa olombelona mpanota ihany zahay, tsy tanteraka amin'izany iraka sy fanompoana izany, dia mifona sy mangataka ny famindrampO avy aminao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.